fidangany vidinentana vokatry ny fidangany abatseranana fanendrena PDS miseho indray tsy fanomezan-kasina ny olom-bofidy vovonana firaisan-kina Rinary Andriamasinoro no kandida ho solombavam-bahoaka boriboritany faefatra. Faltafaraka aminao indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao manatitra ny ara-patomboky lasy tombovavy manasana onaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany manana rafitra mazava ny vovonana firaisan-kina izay fatafajoro ara-panjakana. Tanjony ity vondrona toko politika ity ny anamafiorina ny firaisan-kina ho fanavotana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. No tontsaina androany tetsy amin'ny foibetoerany antokotiko Madagasikara tetsy Apandrana ny fampahafantarana ny fijoroana ara-panjakana ity vondrona politika ity akatonga nanatrika izany ireo solotena sy ireo filohana antoko ary mpanao politika mivondrona ao anatin'ny firaisan-kina. Germaine Omejanary, Taiziny. Manana tanjona ho an'ny firenena isika dia ny amerina indray any Madagasikara ho tantandalana, ny amerina ny hasin'ny vahoaka malagasy ary anatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Tsy sahazan'ny vahoaka malagasy ny zava-misy eo amin'ny fiainany ankehitriny ary izany no antony irosotsika ao anatin'ny firaisan-kina ka anolorana kandida iraisana hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Mijoro ara-dalàna ity vondrona politika firaisan-kina ity ankehitriny izay nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy teto Ampandrana androany. Satria tanjontsika dia tanjona hoe tolona ka rehefa ohatra mitolontsika tsy maintsy mirahina tsara izay mahatonga hoe firaisan-kina. Maninona no androany no nanolorana azy satria misy zavatra tsy maintsy arahana tsara amin'ny fomba mpanjakana ara-panjakana dia omaly tamin'ny folo vao tafapetraka somatsara lay antotany taratasy milaza fa ekena amin'ny fomba ofisialy ny fisiny le hoe firaisan-kina. Le atao hoe firaisan-kina dia vondrona antoko 5 dia eo zany ny antoko 5 zay misy atsika ato dia ny prositeny zay misy tsangana ianao ny prositeny tsangana ianao iny izy iny zay dia misy ny HVM izy ny mitsangana indray ianao izy ny HVM sady izy secrétaire général ny tikatra vondrony ity dia misy ny tsara tafina dia ny APM ry ny APM ary ny APM misy lotenany eo dia zao iasa iaraka zay dia ny zavatra tiako amarihana aminareo raha ohatra amin'ny lafiny ara-politika dia adversaire mifaninana fa noho ny soa ambony ny intérêt supérieur de la nation nany hoe ny soa amboniny ao amin'ny firenena avo indrindra dia tsy maintsy miara-miasa zay ka noho izany dia tsy maintsy mirahina tsara ary mitambatra isika rehetra anoy an'le tolona zay fa namezana tokony olona tsy maintsy iaraka tsika na fomba ahoana fomba ahoana tsy maintsy anjaranay mifanaraka mifandefitra fampiaino zay dolo mantsy mavo hoe tsy afaka miaino ny sasany na hoe mihevitra matanjaka le toko anankiray dia tsy mba mandefitra amin'ny anankiray tsy maintsy hanao an'izay dingana ray lehibe zay tsika ho fanohizana ny tolona ary ho fanamafisatsika ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka dia tsy maintsy mirahina ao anatin'le vondrona hoe firaisan-kina. Tena fanamby lehibe ny anay eo ary tsy mora izy satria samy manana fomba fampitondrany tany amin'ny toko misy azy tany natsangana izany ary vondrona toko politika firaisan-kina io anambarana ny hery sy anohizana ny tolona zay efa nataontsika mba andraisantsika antoka tsara azahoana antoka tsara fa zay miray no hery matanjaka tsara zany ny tanjona dia tsy maintsy azahoantsika olom-bofidy maro anisy ka hietrehtsika sy anamafisatsika indray ny tolona zay ataotsika fantareo tsara zany hoe asany solombavam-bahoaka zany noho izany zany dia tsy maintsy irahiny zay toy izao ara ny efatra miomana sy mivonina ary mifanentana isika fa hiatrika ny fifidianana solombavam-bahoaka manerana Madagasikara kandida tokana sy iraisana amin'ny anara mivondrona toko firaisan-kina no atolotra
sy hotoanatsika zay zany toanatsika manolotra azy zany zao tsika ao amin'ny 4e de izy ihany nytoanany reto antoko politika efatra reto hotendrena sy ampahafantarina ary omena ny taratasy mahakandida azy zay ataon'ny volona toko politika firaisan-kina tsy ho ela zany domena azy a ireo zay tena kandida iraisana satria tsy maintsy mbola mifampidinika aloha zahay hoe tia ny kandida na tolodroany de hoana ny tokony atao mbola ifampidiniana tsy anaonao foana an'io zay aza matahotra nareo tsy anaonao foana amin'io zay fa tena mandinika mandalina mamakafaka ary mamantatra tsara le kandida ny kandida zay voatendry amin'ny anaran'ny firaisan-kina any amin'ny districta iray a dia tsy maintsy mamory sy iantso ny atoko 5 tsy maintsy mamory ary iantso ny atoko 5 a mba anambatra ny heriny ary anao an'ilay antso amin'ny anarany hoe firaisan-kina miantso atsika rehetra arak'izany a ny tenako mba ametraka ho ambony ny fitiavana ny tanindrazana sy mivoaka malagasy ampangina ny fitiavatena mba hosoloana ny fitiava-tanindrazana sy fitiavana mivoaka malagasy noho izany a maheno ary mahita sady de nyzao fa misy somary sairakirana na sadaikatra ihany fa firaisan-kina tsy maintsy ataotsika ka de tsy maintsy rahintsika ampandanina zay kandida atolotry ny firaisan-kina de zao zany le slogantsika eno tsara mijoro a mizara no firaisan-kina mijoro tsika hoe reto zay le mpikambana de mizara zay taika fananany a zay fananany misy eo aminy a zay fomba ampandanina ny kandida zay a natao hoe firaisan-kina fa raha mandeha rery tsika tsy mirahiny zany mijoro a mizara zay ny firaisan-kina tonga niatrika ity fampafantarana ofisialy ity avokoa ny solotena avy amin'ny antoko mivondrona ao anatin'ny vondrona firaisan-kina de ny antoko HVM ny TIM ny prositendry ary ny APM ny avy amin'ny antoko HVM no mitazona ny andraikitra sekretera jeneraly Alain Sambany raha toka avy amin'ny antoko TIM kosa no mpandrindra nasionaly firaisan-kina anavitra ny Madagasikara ny tanjona izay miainga amin'ny fahazahonany maro anisa eny anivony teny meram-pirenena azahoany ity vondrona politika ity anolotra izay praministra vaovao aoriny ny fifidianana solombavam-bahoaka io nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny kandida ho solombavam-bahoaka atolotry ny vondrona politika firaisan-kina ho an'ny boriboritany faefatra dia Irina Randriamasinova namafy ny kandida nandritra izany ahafavorona hitondra fiovana ho an'ny mponina ao amin'ity boriboritany ity ny tenany mitaky firaisan-kina avy amin'ny rehetra nefa no hafana manatratra ny tanjona. Germaine Menjanary, Taiziny Anatrany. ankoatra ny fampiarabanana tratrany taona ho an'ny antoko tima ao amin'ny boriboritany faefatra sy ny fampafantarana ny fijoroan'ny vondrona politika firaisan-kina dia tamin'ny fomba ofisialy no nampafantarana ny kandida ho solombavam-bahoaka atolotry ny vondrona firaisan-kina eo amin'ny boriboritany faefatra Irina Randriamasinova mila olona saha mahay ary mahalala ny tena filan'ny vahoaka ao anatin'ny boriboritany ity ka izany no anton'izao fanapahan-kevitra izao hoy ny Filomary Karavalomanana nandritra ny fanolorana any Irina Randriamasinova manana andraikitra ngeza be mihitsy ntsika amin'ny fameza tokony vahoaka tsy miboriboritany faefatra ihany fa na de misy boriboritany hafa koa ary Antoliara na any Tamatavy na iza naiza tsy maintsy hoe zahantsika anaovana azy minona reo fa ho vitatsika zany ary tsy maintsy ataotsika izy avitana azy tena malaela amin'ny foko mihitsy mahita ny any a satria hita mihitsy aza matahotra nareo fa deny zao de poavy dolo ny fitaovana anapitsika ny hoe boriboritany faefatra io anaovantsika azy miavaka andreo na aminazy azy mahay ary reo fa tsy maintsy ny olombelona aloha tsy maintsy ny olona aloha satria anakiroa moyen misy ny ressources humaines ianareo zany de misy ny ressources financières de vola ho avy eo rehefa aveo anapitsika azy fa ianareo zany any boriboritany faefatra nataotsika santatra anakiray ary ataotsika pilote na modèle nanaovana azy de niasa tao amin'ny commune io taloha efa ty matramby zay nazo
fampifanana lefa tany Washington anio e de tany Paris alohan'ny anaovana iny candidat maire iny noho zany malala tsara ny teknika mpanatrona anio izy so nareo milaza tsy tena zavatra tsy mahasoa tsy mahafaly anareo no atao fa zay mahasoa anareo mahafantatra tsara ny fahasairanana amin'ny boribory-tany fa efatra io de zay zany tena amezako toky anareo tena nampy azy araka zazo atao mihitsy aho hoe ahoana nataotsika mba tena hiasa iaraka de zay ny rahana amreto le antoko afy reto nanamafy ny kandida Rinina Randriamasinoro fa vonina tanteraka ny tenany hitondra fiovana ho an'ireo mponina ao amin'ny boribory-tany fa efatra ho tanàna mandroso ho modely ary mendrika ny mponina ao amin'ny boribory-tany fa efatra anao mission araky ny teneninao ny atongavana any sotra sy makasitraka noho izay fatokisana nataonao zay na candidat ny antoko tim candidat ny firaisakina zay natolotry ny antoko tiako Madagasikara ka dia makasitraka feno amin'izany fahatokisana zany toky ny omeko anao président ary zany toky omeko anao zany toky ataoko eto mason'reto vahoaka rehetra eto ary manome toky an'reto vahoaka reto fa anao zay tratry ny heriko rehetra ampandrosona n'izany boribory-tany faefatra zany ao anatin'ny firaisakina ao anatin'ny fifanajana ao anatin'ny fiarahamonina ary indrindra ao anatin'ny fanajana ny lalàna mba hitrehantsika miatrika ny fahasairanana ny mahazo ny vahoaka malagasy fantatro ny olana mianjady amin'ny firenentsika kehitriny ary ao anatin'izany ny boribory-tany faefatra ao anaty fahasairanana lalina sika kehitriny ka eto dia manome toky anareo fa hiaino ianareo ifampiaino isika hiara hiatrika n'izany olana zany tsika ary miara hijery ny vahaolana zay atao manoloana n'izany olana ataon'ny boribory-tany faefatra zany miantso atsika rehetra satria de hiraka ihany ary solotena ihany fa ianareo isika vahoaka ny tompon'ny fahefana ka miantso atsika rehetra ataon'ny boribory-tany faefatra miantso ny antoko tiako Madagasikara rehetra tsy akanavaka na ny distim na ny fokitim na reo solombavam-bahoaka zay ny fandimby teo amin'ny boribory-tany faefatra lany tamin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara na ny mpanolo-tsaina ny tanàna na mpikambana tsotra isika rehetra fianakavimbeny tiako Madagasikara eo amin'ny boribory-tany faefatra miantso atsika rehetra andao isika hivondrona hiara-iasa miantso asika ihany koa zay antoko atao anatin'ny vondrona firaisakina misy antoko maro sika ao hiara-iasa tsika mba hanatrara tsika n'izany tanjony zany hiara-dia sika manomboka androany iray vatsy iray ainy miantso ihany koa zay fikambanana samy hafa ao anatin'izany boribory-tany faefatra zany na tsy ao anatin'ireo vondrona zay voalazy ireo ary mba hifanampy sy hifanohana isika satria de mbola tsy vita ny tolona efa nanomboka ny tolona tsika tamin'ny taona lasa ary mbola tsy vita zany ary miantso atsika atao anatin'ny firaisakina anoyan'izany tolona zany andao sika hifanampy andao sika hifanohana ho pirahalahy analy isika ka za ho tokonareo ary anareo ho tokiko ihany ko satria fifidianana no resahana de ny asa miandry atsika voalohany de ny fanamarinana ny anarantsika ao anaty lisy mpifidianana etano ny manodidina atsika aoka isika rehetra samy hijery ny anarantsika ao anaty lisy mpifidianana satria raha tsy ao tsika de tsy afaka mifidy tsy afaka natratra ny tanjony mbola manana 20 andro tsika manomboka amin'ny alatsinainy afaka midina ny amin'ny fokotany mijery ny anarantsika eny hoe ao sa tsy ao afaka mijery sy manamarina ny anaran'ny manodidina atsika ihany koa ao anaty lisy mpifidianana sy tsy ao tsika mba hahafahantsika manohy an'izay tolona zay nataotsika izay eto am-pamaranana na de teo azy reny fisamborana maro isan-karazany reny na de teo ary ny herisetra isan-karazany natao tamintsika tsirairay avy de tokony omeko anareo fa rehefa nanaika de vonina hatramin'ny farany amitany adidy tsy andraikitra nakininamiko amin'ny boribory-tany faefatra io arak'izany dia Rinina Randriamasinoro no kandida solombavam-bahoaka atolotry ny vondrona firaisan-kina ho an'ny boribory-tany faefatra
solombavam-bahoaka manolotra volavolan-dalàna miady ho amin'ny tombontsony vahoaka no ilaina eto amin'ny firenena fa tsy ady ho any tombontsony na ny antokony na ihany koa tsangan'olona fotsiny ihany hoy nambarany avy eo anivony vovona na antso rana maritra ny andraikitry ny hoe député manana andraikitra goavana eto amin'ny firenena ny antoko politika rehetra miorina eto Madagasikara isy ny tena fampandrosoana marina mialirary nombana andrirakotomarala no tatitra ny vaovao. Ialohan'ny anatanterana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 27 Meo avy izao manoto ivakana ny fanehoan-kevitry ireo mpanao politika sy vovonana isan-karazany eto amin'ny firenena mampafantatra ny olom-pirenena sy mampatsiahy ireo député ny tena andraikitra izy ireo marina eny anivony anteny meram-pirenena sy eny anivony fiarahamonina raha tsangan'olona sy mpanangatanana ary miady amin'ny tombontsony fotsiny ihany ny fahitany vahoaka izany solombavam-bahoaka teto amin'ny firenena izany dia nohetsiny ny vovonana antso fa manao tolo-dalàna ampanjakana ny tan-tan-dalàna hitondrana fampandrosoana sy ho tombontsony ny sambatan'olona sy ny firenena ireo solombavam-bahoaka manana ny adidiny eto amin'ny firenena ao anatin'izany ihany koa ireo antoko politika ho hatrany ny fanehoan-kevitra. Ny fitakina natao teto amin'ny firenena tamin'ny 2024 ange dia tsy diso mihitsy hoe tan-tan-dalàna izy amin'ireo solombavam-bahoaka ireny tena nanolotra volavolan-dalàna metrahana izany tan-tan-dalàna zany hiadina amin'ireo rafitra izay tokony hampanaraka ny làna indrindra ireo solombavam-bahoaka maro anisa nefa ny tsisy ady ho an'ny tombotsoam-bahoaka izay marisarisa ho an'ny vahoaka andray anjara fifidiana satria sy ireo nge manangan-tanana fotsiny dia tombotsoa fotsiny ireo teto rehefa nisy resaka an'izany mandeha ny malety dia milamina ny resaka rehetra zany dia lasa tsy hitan'ilay vahoaka zany inona no midonany amin'ny fiainany miverina any amin'ny fiainany andavanandro manova amin'ny fiainany ary tena zava-dehibe fa sinitsiniavin'ny ireo solombavam-bahoaka tahaka ny inona tokony hipetraka eo amin'ny fifidianana aminareo dia solombavam-bahoaka manana volavolan-dalàna miady ho an'ny tombotsoam-bahoaka dia io tolo-dalàna io miainga amin'ny politika izay vina no manana ataoko hoe tanjona tratrarina dia inona mivadika tolo-dalàna hoentina miady ho an'ny tombotsoam-bahoaka. Ny tena zava-dehibe ny antom-pisian'ny solombavam-bahoaka dia izay hoe ataoko hoe mametraka lalàna satria lalàna ihany no antoko ny fandrosoana sy mampiova ny fiainam-pirenena manaraka izany koa dia eo koa ny anjara-draikitry ny atoko politika. Eto moa dia tenenina foana efa misy telonjato zao ny atoko politika tsy maninona mihitsy na mbola mihoatra an'izany ary ny atoko politika raha manao ny asany satria izay no mamolavola ny olom-pirenena mba ho tena olona liana amin'ny fiainam-pirenena satria izay ihany no mampandroso ny fiainana mampandroso mampivoatra ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny isam-batan'olona. Raha ny zava-misy tsy nahavita ny andraikitra ny antsoroany ankamaroan'ireo solombavam-bahoaka manampitrotraka ny olona eto amin'ny firenena ny fampandehana andrara tsy misy mandeha amin'ny laoniny any ka mitotongana na ny ara-tsosialy na ny ara-toekarena ka tsy mahagaga raha loha larana amin'ny fahantrany Madagasikara. Raha ny zavatra tenenina sy ny programa dia mampanofy atoandro mihitsy mipoapoaka fa le lalatsaina politika anatanterahana an'ilay izy dia mifanipaka ary misavoritaka. Le lalatsaina politika io mila miomanana ary tsy olona ray miomana amin'io fa ny antoko politika ny ekipa ao amin'ny atoko politika erahana mitondra minisitra sy ny isa-tsokajiny mila miara-miomana amin'io. Ny programa dia tena matavy ary tena mampanofo fa n'le pratika politika le lalatsaina politika anatanterahana azy tsy hitantsika fa tsisy mandeha amin'ny alehany satria ny pirofo dia ny fiainam-bahoaka tsy miova mihitsy fa ny omaly ihany ny vahoaka ady sy tolona isan'andro ao anaty ataoko hoe fahantrana ny mikorotana ny fiainana andavanandro hitantsika eto amin'ny Tanarivo fotsiny ny fako sy ny rehetrarehetra izany ny pirofo fa misy zavatra tsy milamina ao. Manodidina izay vaovao izay ihany ao anatin'ny fiomanana tanteraka hiatrika ny fifidianana solombavam-bahoaka ny TIM ao amin'ny komina Sabotsynamena amin'izao fotoana izao. Nisy noho izany fifanomezana toromarika ho an'ireo mpikatroka manoloana izany. Mazava ny toromarika avy amin'ny Flora Valomanana marika sy ny vondrona politika firaisan-kina fa toy ny tolona no antony hatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka manana andraikitra sy adidy noho izany antoko tsiraray ary isan'izany antoko tsiky Madagasikara. Fanadadina eo amin'ny sariny Taiziny Aina. Efa
ijery rayanjara ampianina hoavy alohatsika tsy jery trangan'olona tompo tsy jeranana reo na jerany andro na jeran'le distribuet na jeran'izaniza fa hotoyantolona nizaniza kandida eo na be tanàna na député ndotsika irahino ndotsika ifametanana satria ny tanitsika dia nanamaro izy ro solom-bavambahoaka zay hoao amin'io antenimera-pirenena io a fa nitenen'izy eto hoe itsika no afaka mametraka ny gouvernement indrindra ny premier ministre izay koa no anetanako atsika rehetrarehetra amin'ny hoe mbola fananamaminana ihany ny anaratsika sy ny anaran'ireo namatsika sy nyfanetanatsika ireo mpiarabelona sy ireo mpiray atongo amintsika mba hijery sy mbola namarona ny anaratsika rehetrarehetra any anatin'ny lisy-pifidanana eny amin'ny fokotany misy atsika tsiraray avy eny mbola miverinao izy iny fa zao io zany amin'ny fanamarinana farany tamin'ny azomanga moa izay SG no vita tao distrika tao reo lista reo a dia naverina any amin'ny fokotany izy eo amin'ny herinandro raha tsy diso a dia miazakazaka tsika bakany a fa rehefa tsy tafiditra ao anatin'io amin'ny farany io ny anaranao na voala tao na tsy tafiditra tao a dia tsy afaka hifiditsonitsika raha tsy afaka 10 taona indray nefa 10 taona mbola hoely zany a fa ty aloha natao tsy andrentsika hoe fifidianana solom-bavambahoaka fifidianana be ny tanàna dia izay ny fanetanana amintsika rehetrarehetra zany loha mazava ny afatra avy amin'ny filomarika Karavalomanana momba ny vondrona firaisan-kiny manana didy sy andraikitra ny tiako i Madagasikara manoloana izanjy ary efa miasa ary mbola hiasa ho amin'izanjy ireo komitima eto Sabotsina Mehana. Sabotsina Mehana moa zany a efa somary vonona amin'izay resaka izay satria nanaovanay ity fifampiarabana ny taona vaovao ity zany dia nole toromarika ihany koa avy amin'ny président Marc Karavalomanana amin'le vondrona firaisan-kiny dia ato zany a dia efa hita zany le fivondronana hoe efa ato daholo zany a le karazan'le fivondronana rehetra dia le disadisatra amin'izay zany a efa nravina daholo reny a efa tsy misy tsony ny problème fa efa hita hoe mandeha tsara le firaisan-kiny dia ny base koa efa somary vombonina daholo a any fokotima sy ny rehetra zany a efa ao anatin'ny fahavononana tanteraka après le fiarabana amin'izao zany a dia izy tena hoe fivondronan'ny rehetra mihitsiny tena hoe ao daholo zany no tamin'ity manko zany a somary ohatrany hoe voafantana ny olona ny tompon'andraikitra sy ny izay teo ihany no nandeha fa manaraka eo zany a tena hoe rehetra mihitsiny nanonana fampiarabanana hatratra ny taona saingy nahafana ny fanakalo hevitra sy ny fanomezana toromarika anteto Sabotsina Mehana mariky ny fahavononana amin'ny fanohizana ny tolona ny fahatongavana miaraka toy izao. Misy eo lany tsy fanomezan-kasina ireo olom-boafidy eto Madagasikara ho ny mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo Hilda Asonjoravelona iny raha nitondra ny fomba fijery mikasika ny fanindrena ny olona raha manambitana Richard Barjon ho filohan'ny délégationna manokana hitantana ny tanàna Antananarivo na PDS Omaly Zuma nambaran'ity mpanolotsain'ny tanàna ity fa azo natao tsara nametraka olom-boafidy hitantana ny tanàna saingy nomena fahefana ny olom-botendry mialirage Andry Rakotomalala. Ho fampiarana ny lalàna vaovao, article 130 nouveau de la loi 2014-020 notendrena ho filohan'ny délégationna manokana na PDS ny commune Antananarivo renivohitra ny loholona raha manambitana Richard Barjon. Omaly Zuma no nilatsaka ny fanapahan-kevitra ka nametrahany mpanolotsaina ny tanàna Hilda Asonjoravelona iny fanamariana avy hatrany. Nilaza ny tena ny fahazo natao tsara ny nametraka olom-boafidy teo amin'ny toeran'io saingy nomena fahefana hatrany ny olom-botendry. Azo adika ho tsy fanomezan-kasina ny olom-boafidy eto Madagasikara izao zava-misy izao raha ny fanazavany. Ny zava-misy rehefa novaina ilay lalàna dia be ny possibilité ahafahana nahazo olona voafidy tantana ny tanàna fa tsy izay no natao fa parachute na avany olona tendrena indray no mitantana ny Antananarivo
tsy hoe voararany lalàna na tsy manara-dalàna le izy a fa ny olana fotsiny zany de miseho foana ny tsy fanomezakasina amin'ny olona ataoko hoe voafidy eto a Madagasikara fa hatrany de ny olona izay ohatran'ny hoe ny olom-boatendry foana no manana fahefanangeza be. Ny tazona ny toerana sy andraikitra io mandrapatonga ny volana novambra na mandrapatonga ny fotoana izay anaovana ny fifidianana zany a ny PDS ary mandray feno ny asan'ny ben'ny tanàna zany hoe mitovy tanteraka amin'ny asan'ny ben'ny tanàna no andraikitra ho raisiny. Ankoatra ny fananana fahaiza-manao sy fomba fijery tondra ho amin'ny fampandrosoana, olona tokony mahalala tsara ireo faritra sy ny mponina eto Antananarivo renivohitra izany PDS sy izay ho ben'ny tanàna vaovao hitantana ny komina Antananarivo renivohitra ho hiatrany ity mpanolotsaina ny tanàna ity Nanamafy. Tokony olona niatrika ny vahoaka sy ny fifidianana aloha, tokony olona manana vina mahafantatra hoe inona ny zavatra ilain'ny tanàna, olona tokony mivoaka avy ao amin'ny fiarahamonina. Ny fiarahamonina Antananarivo de fiarahamonina fitambarana fiarahamonina karazany BDB de tokony mahafantatra sy mahafehy an'izay hoe ohatry ny ahoana satria ny priorité ety Anosy-Patrana tsy mitovy amin'ny priorité ny amin'ny La Haute-Ville ohatra. Inona ahoana ny fomba atao mba tsy hoe mahatsiaro tena ho ambanin'ny zavatra na ho adino ny fokontany na ny arrondissement tsirairay avy. Mahafantatra ihany koa inona no olan'ny mponina amin'ny andavanandro de manana vahaolana amin'izany. Zay no tokony endriky ny olona izay hitantana ny Antananarivo na ho PDS io na olona olany hofidiana zany amin'ny fifidianana manaraka eo. Raha ny voalaza hatrany ho tendrena amin'ny fotoana manaraka ireo filoha lefitry ny delegasiona manokana. Rahajeivina nanomboka tamin'ny fotoana nanendrena ny ben'ny tanàna Antananarivo teo aloha Nainandria Tsitohaina ho minisitry ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny tapaky ny volana Janoary no efa tsy nisy ben'ny tanàna ny komina Antananarivo renivohitra. Ny antony teo avokoa ireo fampandehanan-draharaha rehetra toy ny fandaovana ny karaman'ireo mpiasa teo anivony CUA. Pejiny sosialy kosa indray tsy misamiakatra ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, indrindra ny sakafo toy ny vary, ny menaka, ny siramamy eny an-tsena. Tsy ireo mpanjifa irery intsony no velotaraina manoloana ny zavamisy fa dia mikolay hatramin'ireo mpivarotra. Falafosany abatserana nalaina amin'ireo mpanafatra entana no voalaza fa antony mampitangana ny vidin'entana araka ny tatitry vaovao ny Mialy Ranombana sy Andry Rakotomala. Ny vary tsy palasisa no 700 ariary ny kapoaka. Raha doka efa tsy latsaka sy mihoatra ny 1000 ariary ny kapoaka andreo karazam-bary hafa toy ny makolika sy ny vary gasy. Eny hatramin'ireo vary lazaina fa mora sy vary vahiny ety amin'ny tsena ny Soamanatombo. Miena ny fanjifan'ny olona ny vary manoloana ny zavamisy ary miazakazaka any amin'ny fifidianana ny kotrana toy ny katsaka sy ny mangazo ny isa-tokantrano. Tsy mandeha noho izany ny tsena ary zarana mahalafo vary ireo mpivarotra. Ny fahalafosan'ny abalaina amin'ireo mpanafatra entana no voalaza fa anisan'ny mahatonga ny fitangam-bidy araka izao fanazavana izao. Vidim-bary zao dia lafo tokoa. Riz de luxe zao tony 100 ny kapoaka, 703 ny kilao. Ny akanan'ireny zao 5 sy 7 alina sy rahetsy. Aloha 4 alina sy rahetsy, 5 alina sy rahetsy. Miakatra tena miakatra be. Ny makolika aloha zany zao 3 ny kilao zao eny Anosy Be. Zay zao mivarotra 503, 703. Première sy deuxième. Le mamoaka entana any amin'ny port dia lafo be hono dia tsisy mihitsy tsy mahavidy amin'ny kitapo tsony 2 kapoaka 3 kapoaka no hanina anio moa dadavina anio dia zarana mahita hoe 2 kapoaka 3 kapoaka izay sisa mividy etỳ an-tsena fa tsisy mba mibatabata tsony amin'izao tsy satria ny anay zao toy ny raha mahalafo taloha mba mandehandeha kely ny tsena mba mahalafo 1 kitapo 2 kitapo ndray andro zao tsy mahalafo 1 kitapo akory ny raha vary amin'izao satria zara raha misy dia fatatoka mihitsy moa zany fa zany hoe fa zara tsisy zavatra atao dia tsy maintsy hoe miaina eto amin'ny 1 kitapo zao 5,000 9,000 ny azo amin'ny 2 gony fanampy-tsakafo tsy inona ny katsaka matetika hoe katsaka mangahazo zao no hanin'olona ny amin'ny atoandro dia le riva mba mahandro andro vary kely
indrindra rehefa sabotsy sy lahady ohatr'izao mandeha nikatsaka na dia lafo no mitovitovy vidan'ny vary satria mivaritsykala zao no 700 dia mifanampinampy kely eo. Tsy ny vidim-bary ihany no nahitana fiakarany fa midangana ihany koa ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro toy ny siramamy sy ny menaka. Tafakatratra ny amin'ny 9,000 ny kilao ny siramamy raha toka 7,000 ny litatry ny menaka mora indrindra ho hatrany nambarany ity mpivarotra ity. Taloha zao siramamy teo aloha 2 alina sy 1 hetsy, izao zao fa tafiakatra 7 alina sy 2 hetsy, 9 alina sy 2 hetsy, efa 705 zao dia 9,000. Toy zao menaka bidô alaina 5,000 sy 2 alina sy 1 hetsy dia mivarotra 4 alina sy 1 hetsy. 7,000 zany litra mandry, le mandry indrindra madio 504. Zao no mitody dia tsy haiko tsony izay iainana, tsy voafehan'ilay fanjakana mihitsy ilay vidin'entana mihitsy zany tsy voafehana, tokony mba ho jerena manokana mihitsy ny sakafon'ny malagasy, indrindra fa mipepehenina rehetrarehetra mihitsy fa tsy avy aty aminay mpanjifa majinika io fandro zareo avy any ambony vavetivety any daholo no mahatonga ny zavatra ohatr'izao. Mpanao hotely tsy mivarotra ny masaka eto amin'ny tsena Soamanatombo no asan'ity vehivavy ity. Tsy latsaky ny 30 kapoaka isan'andro ny vary vidiny sy andrahoana izy ireo. Ialana amin'ny fimenomenoman'ireo mpanjifa dia miezaka ny tsy mampiakatra ny vidin'ny vary iray lovia izy ireo na dia lafo aza ny vidim-bary. Mibaby fatiantoka izy ireo indrindra fa rehefa tsy lany ny entana. Isaky maka vary dia miakatra foana izy isan'andro hoe tsy hoe ahoana mihitsy. Arivo androany dia rahapisy hoe lasa 10 sy arivo. Ilay izy zao raha ampiakarina dia ny olona tsy manam-bola dia ahenaena ilay loba. Ahena daholo mihitsy ilay izy miakatra daholo nge. Na saribona vary na ny hena miakatra daholo dia ahena. Memenako 502 dia 3,000. Tena indraindray ilay izy tena tsy lany. Misy ambiny maty antoka fa dia mihinana eky satria ilay simba koa nefa andro vao tsy lany. Tena mihena ny vola azo, tena kely sara fa tombaritra kely sisa. Ankoatra ny vidim-bary sy ny menaka ary ny siramamy, tsy nahitana vidinany intsony ihany koa ny vidin'ny atody izay manodidina ny 900 sy 700 ariary amin'izao fotoana izao. Akora anisan'ny ampiasain'ny malagasy eo amin'ny tontolon'ny fitadiavana nefa ny atody, saingy tsy afa-manoatra ka miaina amin'ny zava-misy ny rehetra. Mifandraiky amin'izay vaovao izay atahorana ho very tanteraka ny kalitaon'ny vary malagasy noho ny fiparitahan'ny aretina bacteriole lift blight na ny BLB sy ny bacteriole lift streak na ny BLC arakaraka ny toetry ny andro. Ireo aretina ireo dia mandripaka ny saloim-bary ary mety hanimba hatrany amin'ny 700 ny vokatra raha ilay aretina BLB ary 520 hatramin'ny 20 kosa raha ilay BLC. Ny faritra Analamanga, Alaotra Mangoro, Androy, Diana, Menabe, Vakinakaratra no tena ahina hiparitaany amin'izao ary ianaka manerana ny nosy. Manaitra ny tokony andraisana fepetraingana araka izany ny FIFA mba tsy halany tamingana ny vary malagasy manoloana ny fianak'ireo aretina ireo. Makasika ny toetry ny andro kosa indray mbola ray maso akaiky ilay tangorin-drahona amin'ny ranomasimbe Indiana satria mbola tsy fantatra mazava ny tena avizotry ny lalany raha ny sary navoaka ny zanambolana ny maraina teo. Tsy miova kosa nefa ny vinavina makasika ny fivadiany ho lasa rivodoza atoato. Mila mailo amin'ny fabetsany rotsankorana noho izany ireo mpampiasa ny ranomasina any amin'ny ilany avaratra sy atsinanana. Afitra Sondrabe, mbola havatsara. Mitsivalanao avaratra Atsinanana nosy ny ampan'ilay zone de convergence intertropicale izay mifandray mivantana amin'ny faritra Androratsy ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Tamin'ny 7 ora maraina teo dia tany amin'ny manodidina ny 700 km atsinanana somary avaratra Atsinanan'ny Vohimarana misy ny Foibeny. Tato anatin'ny 12 ora farany dia nikisaka aingana ny akandrefana somary avaratra andrefana izy amin'ny ankapobeny ka nahafaka 520 km isan'ora raha ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny meteo. Ny maraina teo dia tsy tomombana loatra ny tontolo ivoarany satria voafetra ny tosiky ny talio. Itsendaniny mamafy rivotra maina kokoa ny tsioka ny varatra azy ary manelingelina ny fivoaran'ny rivotra mafy any ambony tsy takamaso any. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia manodidina ny 520 km isan'ora ny rivotra miaraka amin'ity Androratsy ity izay arahana tafiditra 520 hatramin'ny 570 km isan'ora anatin'ny oram-baratra. Efa nanomboka nahakasika ny morontsiraka avaratra ny raona mialoha azy ny maraina teo. Raha ny vinavina dia ikisaka aingana iakandrefana hatrany ity faritra Androratsy ity atao anatin'ny 2 andro na 3 andro manaraka katombanana nipaka amin'ny faritra Savara Pitsoalina na ny maraina ny Alatsinainy. Noho izany dia mety hatratra ny tanjaka depression tropicale izy raha ny vinavina hatrany.
na izany aza dia ahina ihany nisy ny herijika hitombony ero rivodoza mialohan'ny idirany antanety manoloany izany indrindra dia tanina ny mponany amin'ny faritra diana sava mba ampiantra ny fipetra mikasika ny filazana miloko maitso ikorotana araka izany ny toetry ny andro amin'ny ranomasina any amin'ny morontsiraka avaratra Atsinanana sy afovoana Atsinanana manomboka rahampitso alahady 3 martsa 2022 noho ny alondrano sy ny raombaratra mialoha azy ahina hitondra rotsakorana betsaka any avaratra Atsinanana afovoany Atsinanana ary avaratra andrefana ny fandalovana ity andro ratsy ity. Lafomba vao afatanteraka kosa indray olona 700 tapitrisa no miteny fiteny anglisy maneran-tany. Izy no teny vahiny be mpampiasa indrindra maneran'izao tontolo izao. Tsy ambaka ireo fa liana amin'ny fianarana teny anglisy ihany koa ny malagasy tanora Anarivony no nanoratra anarana isitraka fampianarana maimaim-poana ny teny anglisy ataony fikambanana ny andraina. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanombohan'ny taom-pianarana 420 Unjalalana ary Naivomanana Mathieu Princy. Tafiditra ao anatin'ireo teny dimy voalohany be mpampiasa indrindra maneran-tany ny fiteny anglisy. Faravarana maro no misokatra raha mahay miteny anglisy na eo amin'ny sehatry ny fianarana na ny sehatry ny asa. Tsy ny tanora ihany no liana amin'ny fianarana ity teny ity fa misy ihany koa ny olon-dehibe. Anampin'ireo olona maniry ny afen'ny teny anglisy dia nanome fampianarana maimaim-poana ny fikambanana ny andraina miaraka amin'ny solombavam-bahoaka voafiny tao am-boriboritany fahaenina Todsoa Andriamampandry. Maharitra 9 volana ny fampianarana. Samy mahatsapa mazava-dehibe ny zavatra toy izao ny olona tonga hianatra teny anglisy teny amin'ny boriboritany fahaenina. Le zanaka mila an'le fianarana zany le zanaka any ampianarana fa zakony koa zany mba te haiko koa satria za tsy nahay mihitsiny dia zanaka nefa tsy afaka ampianatra ana raha ao an-trano dia izay no tiako ianarana an'le izy eko. Zava-dehibe mihitsy tena ilaina mihitsiny. Misy arange mitady mihitsiny amin'ireny andavana vola rehefa zara raha misy an'ity mamaimpa amin'ity tena ararotina mihitsiny. Amin'izay rehefa any ampianarana ohatra hoe manontany teny anglais ilay mpampianatra dia mba mahay. Vanaorinana indray miresaka amin'ny olona vany ivelany ohatra dia mila langue anglais ohatra. Tsy hanavana fisitrana ity fampianarana maimaim-poana ity ary tsy ny ao am-boriboritany fahaenina ihany no afaka manatrika izany. Izany hoe mialato izany ny ankizy mivoakato ny tanora na ny olon-dehibe dia mahay miresaka tsara, mahay manoratra tsara satria fantatsika amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy mahafehy ny teny vahiny indrindra fa ny teny anglisy. Raha ampanao kora zany ny ray aman-dreny amin'ireo zanany na ireo ray aman-dreny izay te hianatra ny teny anglisy ray volana fotsiny efa amina million amin'izao fotoana izao. Aiza moa ny tany ray aman-dreny an'izany amin'izao fiainana sarotra zao dia noho ny fahatsapana an'izay rehetrarehetra izay dia ndraisy ny tenako andraikitra sy ny mpiara-miasa amiko miaraka amin'ny association ny andraina hoe aleo mba jerevana no avon'ny tanora, no avon'ny fiarahamonina ary no avon'ny mponina. Tsy misy fanavahana ny olona mianatra amin'ny teny anglisy ato na izy na izy rehefa malagasy na izy na iza zany dia tsy mialonjafy ny fampianarana sy ny fanofanana ary fanampinana ny vahoaka. Tonga nanatrika ny fanokafana ny taom-pianarana 420 amin'ity fampianarana teny anglisy maimaim-poana ity ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana. Ny tanora manana capacité d'écoute, manana concentration 45 minutes ihany, tapitra 45 minutes tsy mieritreritra n'inona intsony ireo. Dia ny tanora tia zava-baovao asio koa zao ty sady iny tia alalan'iny fotsiny izy dia masony azy miasa be sy ny tanany ny saina. Ny tena fahadina indrindra ny tanora ny namana. Fa zao ny olona anankiray miaraka aminao rehefa tsy solution anao dia problemanao. Amin'izao fotoana zao ny olona fa tena sahirana be mihitsy dia mora taritina kely ny tanora noho ny fahasahiranana, noho ny fahantrana, noho ny tsy fahampian'ny fahalalana dia mihidy be. Anokana n'ity toeran'ity tsika zay natokavako aty. Tanora sy olon-dehibe Arivo Mahery no soratra anarana isitraka ity fampianarana maimaim-poana ity. Mpampianatra Matiana no andray tan'ireo mpianatra izay izara sokajy maro arakaraka ny lentany. Ankoatra ny fampianarana dia maimaim-poana ihany koa miboky zaraina amin'ireo mpianatra mandritra izay 9 volana ianarana izay.
pejiny finoana kosa indray izy amin'ireo sampana velona eo anivon'ny FLM Ambatovinaky ny fikambanam-behivavy Marie Marthe izay izy mankalaza ny 30 taona ny joroan'ny 12 Mey ho avy izao no anatanterana ny ivony fankalazana ny fa 30 taona ny sampana Marie Marthe ankoatra ny fampianarana ny soratra masina dia miompana betsaka amin'ny sehatra sosialy ity fikambanana kristiana ity fanadihadiana. Mankalaza ny fahatelopolo taona ny joroany amin'ity taona 424 ity ny fikambanam-behivavy Loterana sampana Marie Marthe eo anivon'ny FLM Ambatovinaky. Ankoatra ny fifanabeazana amin'ny tenin'Andriamanitra dia mampiofana ny olona izaka-tena ihany koa ny fikambanana. Ny Kolosiana 4:7-7 no iorena ny fankalazana 4 taona ny sampana dia ny hoe ary na inona taonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Ny 2 Janoary lasa teo nanokafana ny fankalazana ary ny 12 Mey izao kosa ny ivony zany. Ankoatra ny fifampizarana ny tenin'Andriamanitra dia manao asa soa ihany koa ny rantsana Marie Marthe. Marie Marthe zany dia Marie Marthe any amin'ny toerana misy azy rehetra, tsy amin'ny kristianina ihany no manao ny asa. Manao azy izay amin'ny reny centre avoko, Ambohidratrimo, any fiangonana fa tsy ny kristianina ihany no anaovanay azy. Fa mijoro vavolombelon'i Kristy koa izay amin'ny toerana rehetrarehetra misy anay. Maria miaino ny tenin'Andriamanitra, Martha miaino ny tenin'Andriamanitra koa satria izay natao ny tompo azy fa mihetsiketsika izy manao ny zavatra andavanandro tsy ratsy zany. Fa Maria Martha dia olona ray sady Maria ho tombotry ny tompo no Martha miasa manatanteraka ny iraky ny tompo ihany. Manodidina ny 100 eo ireo vehivavy mikambana ao amin'ny Marie Marthe Ambatovinaky. Tsangambato ny fankalazana ny fanavaozana any akany FLM Ambatovinaky, ny fananganana club d'anglais ary ny hetsika hikarakarana ireo zokiolona. Tsy mijano eo amin'ny sahana FLM ihany nefa ny asa soa ataon'ity fikambanam-behivavy Loterana ity. 10 taona izao no nijoroan'ny sakaizan'ny fiangonana protestanta malagasy any Andafy na ny SFPMA ho fifampiarabana na tratra ny taona vaovao dia nisy ny fiara mivavaka teny amin'ny Fobe Frentzy iraisam-pirenena androany ihany koa no nanavaozana ny birao mpanatanteraka ny SFPMA. Tadibavoan'ny Onja Lalana Ranaivo Manana eo amin'ny sary sy rirantsary ny Mateo Princy. Isaky ny talata faharoa volana no mivory sy miona ireo sakaizan'ny fiangonana protestanta malagasy any Andafy na ny SFPMA. Anisan'ny asa ataon'ny SFPMA ny fifampitondrana ambavaka ireo mpiray fiangonana any ivelany. Nanamafy ny mahazava-dehibe ity fiarany mivavaka ity ihany koa ny mpitandrina Rasolomana Nehemia izay nitondra ny toriteny androany. Mpikambana manodidina ny 100 eo no mandrafitra ny SFPMA amin'izao. Raha malala fa miaina any amin'ny tany mandroso koa tsy dia hoe fiadanana fa ny orooro koa ny any amin'ny tany mandroso dia mba mitondra mbavaka ny zareo zay ny fiainam-panahy. Ny zava-dehibe indrindra dia hoe fanamafisan'orona ny FFPM na ny fiombonana ny fiangonana protestanta eto Madagasikara. Eto Antananarivo ny ankamaroany satria motetiny foronina fa tsy misakana misy affecté ny province. Ankoatra ny fiaraha-mivavaka androany ho fifampiarabana na tratry ny taona dia notanterahana ihany koa ny fifidianana navaozana ny birao ary ny fanaovana tatitra ny asa nataon'ny fikambanana. Ny fiangonana mivondrona ao anatin'ny FFPM no mandrafitra ny SFPMA. Vaovao ny fanatanjahantena sarotra ho an'ny firenena raha tanora no mivary lavo sy raha tsy fototra dian'izao ho nisy olom-bavambahoaka Randrianarysosy Stanislas androany. Ankoatra ny fianarana dia ilain'ireo tanora ny fanatanjahantena ka isan'ny antony nanampian'ireo tanora teny Ankatso. Germaine Omenjanary, Taizinaina. Taorian'ny fanomezana connexion maimaim-pona dia niroso tamin'ny fanomezana fanamiana sy baolina kitra ho an'ireo mpianatra ety Ankatso. Nisy olom-bavambahoaka Tim Stanislas Randrianarysona Rastany androany. Ny tanora no avy ny firenena ary izany no anton'ireo fanomezan-tanana. Raha tanora ratsy fiara tokoa mantsy ka antitra vao ratsy loka. Ilaina amin'ny fanabeazana ny fanatanjahantena hoy izy ary isan'ny fialamboly ilain'ireo tanora. Tanjona ny isariana ireo tanora tsy irona amin'ny fidorohana zava-mahadomelona hoy ny fanazavana. Tanora tena mila toanana satria ny akapiazan'ny taonany amin'ilay fahasaranana mihitsy antsika dia fa mivoana kely any amin'ny drogue surtout nareo mpianatra alohan'ny tena mianatra be ohatran'ny tôbila sy ny essence io tsy maintsy mila menaka, tsy maintsy manao sport mpianatra zay vao lasa lahatra. Dia izay nataoko nahatonga n'ity fanaovana ity. Tadidinao tsara tamin'ny teo lolo teo nangataka connexion nareo ilany rehetrarehetra mpianatra dia nataoko
dia zao ndreo izy nareo mbo mila fanoanana zay amin'ny sport a dia io mbo kely vita tompoko fa dia tonga zay namaly miatsinareo fa dia samy mahazo to daholo a samy ende tsara samy mbo menara tsara anavotana nyty firenentsika fa ratsy koa dia tena isaonan'andriamanitra dia ao koa ny ampanataovana mpamantanana izy kio anao final kely izy androany dia nanarotana omeny eto koa zareo anarotana mipetraka eto aloha mbo tena zavatra tena hitako hoe nareo ohatran'izao tena volona andafitra ty firenena ty satria nareo mpianatra no avy firenena zava-dehibe ny tahaka izao hoy ireto tanora mpianatra ireto olana ho an'ireo tanora ety akatso mantsy ny tsy fampiny fitaovana ilalaovana hoy ny fanazavana eto ny tenako mivaly misolo tena ny mpianatra sportive zay mandray anjara mitorona ny artista eto zay hotoloranao an'ity fitaovana maillot sy baolina ty dia faly izahay faly dia faly makasitraka makatel ho ela fanapahanao fitondrany ianao satria dia manandray aman-dreny tokoa ny zahay manana anao raha tao amin'ny bloc nisy anay fotsiny efa nomenao connexion zao ndreo menao an'ity fitaovana tsara dia tsara mamirapiratra ty ka dia makasitraka makatel sahady andolanitra ny tsirony tany hombanao na amin'izany dia sotra be diabe fa faly izahay raha ny fanazavana atrany dia misy ny lalao ara-panatanjahantena mandeha eny amin'ny université saingy tsy mba misy ray aman-dreny ny manohana ireto tanora mandrisika ny tanora irona any amin'ny zavatra hafa nefa toy ny fidorohana sy ny fisotroana ny tsy fian-javatra atao ka isan'ny vahaolana ny fanaovana fanatanjahantena ho iatrany ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianarsoa na Irastany tontosa atriny omaly ary fanarahampitso ny fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara eo amin'ny taranja karate sokajy 4 taona avoasolo tena miatrika ety fifananam-pirenena ity avokoa ireo kloba rehetra manerana nosy izay atleta roa voalohany mandresy santsokajiny ano hifantenana izay andrafitra ny ekipam-pirenena onja lalaina ary naivomanana Mathieu Prince atleta 27 no miatrika ny amboarany fiadiana ny tompon-dakan'ny Madagasikara taranja karate ho an'ny sokajy 4 ka hatramin'ny 40 taona ao amin'ny gymnase Akorondrano anatanterahana ny lalao faninanana nanomboka omaly zoma ka hatramin'ny rahampitso alahady mandritra ity fiaonany ity ihany koa ny fifantsanana voalohany ho an'ny sokajy vehivavy mpiangaly ny taranja karate eto Madagasikara isan'ny nahavoriana atleta maro indrindra teo amin'ny tantaran'ny karate ity fifaninanam-pirenena ity ho ny filohan'ny fédération. Ny club rehetra manerana Madagasikara hatrany Antsiranana ka hatrany Taolagnaro ny any Analanjorofo ka hatrany Amelaka dia tonga eto daholo. Eo anatin'izany rehetrarehetra zany dia ataoko hoe afaliana no zava-misy satria velona tokoa ny karate do malagasy. Eo amin'ny cadet junior senior fantatritsika fa efa ananan'ny fédération ireo présélectionné sy équipe nationale. Ao anatin'ny politika atsika dia ny hoe anana équipe nationale daholo ary tia coupe de Madagascar enfantine no ifantenatsika indray ireo ankizy U8, U10, U12, U14 ho équipe nationale tsika. Feno ny fandaharam-potoana ho an'ny fédération ny karate amin'ity taona 2024 ity. Ankoatr'ireo lalao atao anatiny dia maro ihany koa ireo lalao iraisam-pirenena miandry ny atleta malagasy. Anisan'izany ny fiadiana ny amboara maneran-tany atao an'ny Frantsa ny 2020 ka hatramin'ny 30 jona ho avy izao. 16 au 19 mai tsika dia andray ny championnat d'Afrique zone est eto Madagasikara. Firenena 420 io ny zone lehibe indrindra aty Afrika. Aorinan'izany dia misy ny challenge du Betsileo ny volana août 26, 27, 28 août. Ny septembre dia ny Donabe any Fenerive-Est. Championnat de Madagascar dia atao ny vacances Toussaint, ny coupe de Noël rehefa avy eo amaranantsika ny année sportive 2024. Fotoana ifantenan'ireo atleta andrafitra ny ekipam-pirenena eo amin'ny sokajy latsaky ny 10, 10, 12 ary 14 taona ity fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara ity. Ireo atleta roa voalohany isaky ny sokajy no andrafetana izay ekipam-pirenena izay. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany fahaizany vahoaka iraniana tamin'ny tsy fandraisana anjara tamin'ny latsabato nandritra ny fividianana solombavam-bahoaka ny mpitondra sokajin'izy ireo teo Kiratomaly toeram-pandatsaham-bato maro no tsy nisy olona fanangina tanteraka nateo azany fiantsona ny olom-pirenena hanatanteraka ny zosy ny andraikiny fanadiadiany eo amin'ny sany Euronews.
vitsy ary tsy fahita teo amin'ny tantarany Iran fa alainan'ny olona nandeha nandrotsabato omaly tamin'ny fifidianana izay hosolom-bavam-bahoaka handrafitra ny anteny mera-pirenena iraniana. Toerana 700 no mila olona ao amin'ny anteny mera-pirenena. 90% ihany anefa ireo mpirotsaka 5,2 no miendrika sy sahazan'ny toerana araka ny fandanian'ny iraniana azy. Zara ranisy ny filarana teny amin'ireo birao fandatsaham-bato omaly nateo aza nitery sy ny fiantsonana nataon'ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony andraisan'ny rehetra anjara amin'ny ity latsabato ity. Araka ny finandeha ihany dia nisy ny firaisankina tsy androtsabato nataon'ny olona tsy fantatra mazava. Taorian'ny fihetsiketsehana nafatesan'ny Mahsa Amini ilay tovovavy nanohitra ny fanaovana hijad ny taona 2022 dia ity no fifidianana voalohany natao tao Iran. Heverin'ireo mpamakafaka raharaham-pirenena any toerana noho izany fa famaizana sy afatra ao amin'ny mpitondra fanjakana teokraty izao tsy fandehanan'ny olom-pirenena iraniana ny fidy izao. Niezaka ihany araka izany ny fitondram-panjakana nakasary tany amin'ireo toeram-pifidianana nahitana filaharana kanefa maro tamin'ireo fandatsaham-bato tany an-toerana no tsy nisy olona akory. Izay ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity sabotsy ity mankasitraka feonanao nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Hoarahinao izao kosa ny fandarana ahoana marina sy ny Global News aorin'izay no ronan-tsary mitondra ny lohateny hoe di accountant. Ny tenako mametraka ny veloma mandrapita fa ho aminaraka indray tonkilasy tongovavy.